Falmeraba antsika rehetrarehetra indray a amin'izao andro fa 8 volana marsa izao 29 mars androany. Raha ho antsika izay maharaka ny tantara fa saingy kokoa ho andreo ataontsika hoe zanantsika, ho an'ny tanora izay mbola tsy maharaka tsara an'ilay tantara. 29 mars 1947 dia andro atsiarovana ny namonoana faobe, nanaovana fitifirana faobe ireo malagasy tao Moramanga. Ireo malagasy nitifirana tamin'izany dia natao tanaty wagon dia notifirina kitsirano ny fusillena maty tao, tena hoe marobe zareo. Inona ny antony? Ireo malagasy natao tanatin'ireo wagon tany Moramanga ireo dia malagasy nikomy tamin'ny mpanjanaka tamin'izany andro ary niaraka tamin'ny RMDM sy ny VVS mba hitaky ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara tamin'ny 1947 izany zavatra izany. Ny RMDM tamin'izany no nitarika. Dia nisy olona tao anatin'izy ireo tao nisy olona namadika. Rasanjy ny anaran'ilay mpamadika ary misy taranaka Rasanjy, misy mpinamana mpihavana amin'ny Rasanjy mbola mamadika amintsika ankehitriny izao. Ireo olona maty tamin'io andro ny 29 mars 1947 io zany dia atao hoe mahery fo MDRM, azafady fa tsy RMDM maty tsika. Ny RMDM akay aty aoriana fa MDRM. Zay zany le izy. Mouvement pour la démocratie et la République de Madagascar. Angamba izy io raha tsy diso le MDRM. Mouvement révolutionnaire izy io. Tiako tenena zany dia le hoe révolution. Isika zany amin'izao dia tena miala tsiny amintsika malagasy fa matory mandry manana aretina. Mieritreretika velao ihany zahay amin'izao, velao zahay hoeto, velao zahay katsaka, zahay matahotra no faty, zahay matahotra ny gadra, zahay matahotra no very asa, zahay matahotra an'izao. Dia mandry manana aretina. Tsy te hiala amin'ilay zone de confort nefa les zone de confort efa tsy dia tena confortable intsony. Raha tsy lazako mihitsy hoe tena tsy confortable mihitsy. Ka tamin'izany andro izany, tamin'ny raha ataoko hoe tamin'izany 1947 izany dia nieritreritra zany malagasy hoe tsy eken'zareo izy tsy manana fahafana eto amin'ny firenena, tsy manana ataontsika hoe tsy masina eo amin'ny taniny ary nivondrona. Zay le atao hoe nivondrona, zay ny atao hoe firaisan-kina nivondrona. Mouvement démocratique pour la rénovation malagasy. Zay zany ny MDRM. Misaotra indrindra ho andreo izay manoratra eto amin'ny commentaire. Dia tamin'izany andro izany nirahina ireo malagasy hoe tsy ekentsika intsony izao situation izao fa aleo averina amin'ny malagasy ny taniny. Ary ny zavatra nitranga tamin'io fotoana io taty Frantsa dia nanomboka nalain'ny Alemana i la France, zany hoe nanomboka niditra tsikelikely taty la France ny Alemana dia tratra ny occupation allemande i la France. Tsy dirantsika lalina izay fa ny tiako tenenina zany dia izao. Raha isika mieritreritra hoe hiandry latsaka avy any an-danitra na hiandry hoe hiongam-potsiny io fitondrana io dia na dia 100 taona tsy zatra iova eo, fa tsy maintsy isika mandray an-tanana ny
firenentsika. Mety teninareo hoe iza aty alavitra aty ve no mahay miteny fa manino ianao raha makaty de ozy izy hoe ianareo ao atoerana ara manova zavatra de mivondrona de mikambana de miraisahina de hitatsika hoe mavita ve fa ianareo raha tsy manao akory fa za lavitra aty mbola manao zay vitako tena hoe manao zay vitako anasokafana masonareo satria na tiana na tsy tiana tsy maintsy misy ny atao hoe mpitarika. Ny mpitarika de olona miteny, ny mpitarika de olona manokatra maso, ny mpitarika de olona manao conscientisation, manao information, manao sensibilisation. Fa ny mpitarika tsy voatery hoe ity mpitarika ity de lasa mandeha makanao ao an-tranonao de avianao rakoto aty, avianao ribozy aty, avianao ketaka aty. Tsy zany. Ny mpitarika de maka mégaphone, de maka micro, de maka Facebook, de miteny mafy hoeniny ny vahoaka rehetrarehetra. Tamin'izany andro zany mety hoe taratasy no fampiresana, mety hoe soratra napitapita no ny fampiresana nandefasan'le mpitarika andao tsika ivory ary mangingina, andao tsika hanao an'izao ary. Maintenant réseaux sociaux miasa ka aza malahelo nareo raha mbola tsy any Madagasikara, aza tezitra nareo raha mbola tsy any Madagasikara, aza manahy nareo raha mbola tsy any Madagasikara no miteny aminareo hoe oreto aza matory, aza mandrimandry manana aretina ary aza vela fotsiny ho faty momoka ireo MDRM izay maty tamin'ny 1947 izay tsarovantsika androany tsy fakalazana aza misy miteny arabaina tratry ny 47 29 mars tsy fifiamparabanana atao eo tsy hoe félicitation na hoe arabaina zany arabaina zamako félicitation non recueillement tokony atao androany ary fahatongavan-tsaina mirecueillir zany de ohatrany hoe mametraka voninkazo ianao de mahatsiaro hoe nisy olona maty ho an-tanindrazana na tonga andreo olo reo voatoroka tamin'izany andro zany noho ny fahatsapatena no fahatsarovatenany noho ny fikambanany zareo ny vondrona atao anatin'ny MDRM ka hoe andaotsika hanao fikomiana révolution de nisy ny dénoncer reo olo reo de hoe ny samborina daholo natao sarika pandriana rotsakala tsy haiko tsony samborina de natao tanaty vagon de nitifirina fa saingy 1947 reo olona reo maty fa nitoy ihany ny tolona na maty ary reo olo reo nitoy ny mpitarika sy izay sisa velona tamin'izareo sy izay fianakaviany sy izay taranany nanoy ny tolona izay natomboko ry zareo nazahoantsika ny fiverenan'ny fahaleovan-tena 1960 de amin'izao tsika firitaona teoriana 12 taona teoriana mbola miverina no zanany fantrana, mbola zanany kolikoly, mbola zanany malagasy mitovy amintsika, mambotra atsika, manao atsika tsinitsina, manao atsika ory avamanana, manao atsika ho mararim-bola, manao atsika ho imbécile, manao atsika ho vitsy anisa. De isika mbola mangina ihany, zay natao ke totondro tsy mivokina amin'izany matiozatra. Samy tsika manao zay ho vitany. Samy tsika manao zay tandrify azy, fa indrindra mila mirahitsika, fa ny firaisan-kina foana no ery. Asa mieritratra hoe za rery ty moa de anao iny, za zao za rery ty de navita iny, navita manentana anareo, mavita manokatra masonareo, mavita mandresy lahatra andreo olona zay mame information anty amiko ary de tonga reo olo reo on dépit anina fitiava-tandrazana ny ataony mame hoe ty knappy satinge zao zava-misy amty, ty armady ty zao zava-misy amty, ty CUA ty zao zava-misy amty, ity fond covid ty zao zava-misy amty, ty madaraila ty zao ty zany rehetrarehetra zany
lazaiko anareo fitiava-tanindrazana. Ny fahasahin'le olona zany manao an'izay zavatra fitiava-tanindrazana. De zany zany no tiako tenenina aminareo hoe masahy chacun à votre niveau manao zay anjara tandrifinareo fa za mieritreritra hoe za moa de aninona atody kely ty hiady ambato na hoe anao inona moa ty za inona moa mba azoko atao tsy misy hoe raha olona ray kosa tsy afaka anao ninina e fa raha olona maromaro no mikambana de efa voalaza foana fa ny mita be tsy lany mamba ny akanga maro tsy vakinambo ny erikerika no mahatondradrano ary ny atongavanao ny dingana rehetrarehetra zay ataonao de ny premier pas no mikompte zany hoe le pas kely ataonao androany ataonao rapitso ataonao ravakapitso ino no atongavanao 1000 km 10 000 km zay zavatra no afatra voalohany tiako tenenina aminareo de iverina amin'ny resaka knampsitsika fa mandeha ny fotoana saoty manko iveriny Andriamatoa le maire naina vazaha fa adinidininy olona ny resaka CUA satria misy an'ity resaka RMAD mamofady ty fa zao iverenako ara-pidiriko anatin'ny saintsika malagasy fa nindrana vola 11 milliards d'ariary 55 milliards tao amin'ny KNAPS inaina maire n'Antananarivo amin'ny anarany CUA no nindramany an'izany vola zany. Ny volana octobre 2020 izy no nanomboka nanao an'izany fifampirarana zany teny anivon'ny KNAPS teo anoloanan'ny conseil d'administration izy sy Andriamatoa Eritsalama zay PCA niaro amin'izao no niaraka teo ary lazainy fa conseiller ny olona io tonga teo izy ilaza hoe izahay ao amin'ny CUA ozy izy dia indrana vola reto projet anay katsaka tsaramaso voanjobory ty raha ohatra ka hoe izy zany mindrana vola ho an'ny CUA ka azo le vola aveo de iza nindrana anazy iza nindrana le vola zany i maire zany no nindrana le vola inaina ndre tsy toaina no nindrana le vola ny anarana netiny teo de hoe ho an'ny CUA no indramana an'le izy voalohany indrindra aloha tsy pampindram-bola ny KNAPS ary tsy natao findramam-bola ny KNAPS ary tsy natao apindrana vola any CUA ny KNAPS na atao apindranam-bola ho aniza na ho aniza fa manana fahafahana ny KNAPS ametraka vola ny banky de ny banky no mampindram-bola c'est-à-dire ny vola apetraky ny KNAPS any banky de tsy afaka iteny izy hoe ny 55 millions amtiry banky de omeo anianina fa ny banky no mitantana le vola amin'izay ampindramana anazy any de izy ny maka ny risque sy izy ny maka ny précaution rehetra ampiasana ny vola iny ka raha ohatra ka misy zavatra tsy manjara ao de ny banky ny tompona andraikitra ohatran'izay fandehan'le izy fa ny lalàna mikasika ny KNAPS tsy milaza mihitsy hoe ny KNAPS de afaka mampindram-bola ary hitatsika fa ny vola nampindramin'ny KNAPS rehetra hatramin'izay nampindramina ny Sekrena andoavana karama fa fahitany Sekrena very tsy miverina mandrakitiana androany milliards 2 milliards koa io ny vola nomena ny Aerostral 10 millions de dollars very mandrakitiana androany tsy miverina koa io satria ny Aerostral nampiasa vola tao amin'ny RMAD dia rehefa aveo fahity ny RMAD tsy niverina koa volan'ny KNAPS ny vola zay omeny RMAD omeny KNAPS ny RMAD isan'andro andoavana ny karamany mpiasa ny RMAD io à titre de prêt ozy izy ity vice PCA ny RMAD ity ny anomezana zany kanefa mandrakitiana androany tsy miverina koa zany dia io zany ilazako hoe tsy manana vocation ampindram-bola ny KNAPS ary izay vola rehetra nampindramin'ny KNAPS de very daholo ito koa zany tena ampindram-bola ny commune urbaine ny KNAPS
dia iza no miteny amintsika fa tsy very io satria amin'izao tsika miteny izao dia efa tsy fantatra hoe aiza io voly io any amin'iza marina io voly io. Naina vazaha no nindrana vola tao amin'ny CNAPS ho an'ny CUA. Octobre 2020 izy no mindrana an'ilay vola. Janvier 2021 ny CNAPS no manome anazy ny accord de prêt hoe ok accorder les prêts ho an'ny CUA, misoratra ao anatiny écriture comptable ny CNAPS prêt pour la CUA 11 milliards d'ariary. Iza zany no nindrana vola CNAPS name an'izy name an CUA. Dia ahoana mbola ilaza indray inaina aveo hoe tsy ny CUA no nindrana vola fa SMGT. À quel moment nanomboka tamin'ny octobre 2020 no SMGT no nindrana an'ilay vola. SMGT ara mbola tsy n'existe akoriny tamin'ny octobre 2020. Avril 2021 vao ny existe ny SMGT araky ny lalàna, araky ny enregistrement ary manana existence juridique. Raha ohatra zany ka société mbola tsy n'existe akory tamin'ny octobre no nindramany CUA vola hoe izy no mpanelanelana ny SMGT sy ny CUA ka ilaza hoe izahay sy ny CNAPS hoe izahay manelanelana zay manana eritreritra nangana SMGT ohatr'izao ka dia mindrana aty amin'ny CNAPS zay vola 55 milliards vao maika aloha zany zavatra ma satria société mbola tsy manana existence akory no andeha indramanao vola amina milliards ohatr'izany. Nen'olona raha mba hoe société efa manana résultat pendant 3 mois, 6 mois, 3 ans afatarana hoe mandeha tsara ve le société, misy bonne gouvernance ve, misy mauvaise misy bonne gestion ve, ahoana ny résultat financier, ahoana ny bilan financier. Ka ianao société mbola ny ekibony omby no lazainao fa indramanao vola ao amin'ny CNAPS fa nga io vola ny CNAPS io vola nadala-tompo, fa nga io vola ny CNAPS io volan'olona tsisy ilana azy, nga io vola ny CNAPS io vola ny dadanao, tsy vola ny Charles io, tsy vola ny Charles André Titoaina io. Ka io tsy afaka ataonao hoe zay ny tiavako anaovana anazy dia zay ny andeha ataoko. D'ailleurs eto zany dia efa tsy mitombona le hoe SMGT no nindramana an'ilay vola fa tsy ny CUA. Tsy mitombona ny fanazavany Andriamatoa le maire fa ny marina zany dia tena nosoloky Andriamatoa Naina Andry Tsitoaina ny CNAPS ka nangalany vola 55 milliards nalaina amin'ny anaran'ny CUA kanefa navadikany ho an'ny SMGT. Ny SMGT Société Municipale de Gestion Digitale izay DG beau-frère Naina, vadiny cousinany, membre ny conseil d'administration Rahalahy Naina, ny commissaire au compte, expert comptable izay rafozany ministre ny télécommunication izay comptable efa mpanao, expert comptable izay efa mpanao ny mikimaky ny Mamira Vatomanga rehefa anangana société fictif sy société écran izy. Ireo olona reo zany no tena ao anatin'ny SMGT. Ny ambiny dia natao figurant ny mpiasan'ny commune zay ao anatiny, natao complice manao magoy miaraka amin'zareo fotsiny. Fa raha ny lalàna zay ambanin'asiko eto dia misy ny atao hoe loi relative à la participation de l'État et des autres personnes de droit public aux sociétés anonymes et portant réglementation des sociétés mixtes. Io lalàna io tompoko dia milaza ao amin'ny article 2 izay asehoko anareo eto fa la participation eto tsika
La participation de l'État et des autres personnes morales de droit public au capital des sociétés anonymes doit être autorisée par décret en Conseil de ministres. Yolo santesa le décret mametraka an'izay tsisy faharoa les représentants aux assemblées générales de chacun des associés publics autres que les communes et syndicats de communes ireo zany a mila voalaza ny décret io raha ohatra le izy ka mikasika commune sy syndicat de commune de ny représentants aux assemblées générales sont désignés par délibération du conseil municipal parmi les élus ou les agents de l'organisme en cause. Et ces délibérations sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle. Zay zany le izy. Io article io fotsiny no lazaiko aminareo de ataoko amin'ny teny gasy le izy. Tsy maintsy mandalo décret raha ohatra ka tsy maintsy mandalo décret en conseil de ministre ny fanaovana participation de l'État na collectivité décentralisée anatina société d'économie mixte. Le atao hoe société d'économie mixte de société anonyme avec conseil d'administration zany hoe misy action any État ao anatin'io société io. Tsy maintsy olona désigné par délibération du conseil municipal no mpikambana ao anatiny. Nisy an'izany fa ao anatin'ny SMGT tsy atopoko. Tonga de ry monsieur le maire no nanendro hoe isany olona akaikaiky antsika eto izany olona afaka miaraka miraikombina amintsika ato. De tonga de iny no alefany atao membre ny conseil d'administration. Am'izao tsika miteny zao mbola tsy fantatra hoe atraiza ohatrinona iza ny actionnaire ao anatin'io société io fa mbola ho fantatritsika zany. Aza matahotra fa mbola ho fantatritsika zany. Fa ny tiako tenenina sy amafisina de nosolokiny inaina ny volan'ny commune, volan'ny CNAPS. Nosolokinaina amin'io SMGT io ny vola 55 milliards ny CNAPS ka nomeny an'io société zay anazy io, nananganana an'io société zay anazy io ary nafindrany ihany non seulement ny 55 milliards ny volan'ny CNAPS fa nafindrany ihany koa ny fandraisana ny vola rehetrarehetra zay tokony ho raisin'ny commune, ny etratrano, ny vignetteny taxi zany vignetteny taxi zany de mandoa droit taxe amin'ny commune atao hoe vignette ny mpitondra taxi isanandro de mandoa droit taxe amin'ny commune ihany koa ny manao transport en commun zany hoe ireo transport en commun rehetrarehetra ireo taxi be rehetrarehetra ao a Madagasikara reo, ao Antananarivo reo, ireo mpandoa etratrano rehetra, ny mpandoa etratany rehetra, ny mpandoa abatsena rehetrarehetra, izany rehetrarehetra zany de misy hoe chiffré amina milliard d'ariary. Nosolokinaina koa zany ny volan'ny commune nalefany ao anatin'io SMGT io. De rehefa avy eo rehefa tratra le izy de mody miteny izy fa miovaova ohatry ny lela mainy zavatra teneniny. De ozy izy hoe inona no andrasan'ny Andry Rajoelina, inona ny andrasan'ny prime ministre, inona ny andrasan'ny ministre mikasika ny décentralisation. Tsy andraisanareo fepetra amin'io maire io. Maire ny Tanjombato efa nigadra, maire ny Andoranfotsy efa nigadra, pour moins que ça détournement na vola mbola latsaky zany. Maire any amin'ny faritany rehetrarehetra any misy nigadra, pour moins que ça. Nahoana ity maire n'Antananarivo ity no tsy andraisana fepetra? Fa maninona nainandre tsitoana no tsahanareo no mikitika anazy? Inona ny tsy asahivany Andry Rajoelina mandray fepetra amin'ny zavatra zany? Satria anao zany
rehefa tsy mandray fepetra amin'io anao andro ratsy hoe ladianao zany a raha tsy kombakomba raha tsy anao mihitsy naniraka hoe ndananaina maka vola ao a alaivo mihitsy volan'io commune io de avadio aty satria raha tsy zako ianao tsy lany teo ilaitsika amin'ny campagne électorale enao mody milatsaka za mody milatsaka de amin'izay tsika manaparitaka vato zany ny zavatra ataonareo de zay ny ataoko hoe raha tia tanindrazana tsika malagasy de okitsika hiady amin'ny fahavalo iombonana de ny fahantrana sy ny kolikoly ary ny olona zay miteraka ny fahantratsika sy miteraka ny kolikoly manao ny kolikoly ao Madagasikara de fahavalo pirenena fahavalo iombonana any ny anaovantsika révolution zao aza meritritra hoe hiady amin'ny mpanjanaka sy ny mpanjanaka atsika zao de gasy mitovy amintsika ihany azay nakakery ny fitondrana tamin'ny alalan'ny alabato de ireo no manjanaka atsika amin'izao tsy afaka manoatra isika noho ny fanjanana ara-tsaina ataon'ireo tsisy fianarana tsony eo tsisy asa tsony eo tsy misy nininina fa izy mianakavy milibaliba amin'ny fananantsika amin'ny tanitsika ary isika mianakavy no ataony mpanompo azy eo andevoziny manaiky an'izany ve tsika manaiky ve nareo andevoziny malagasy mitovy aminareo ihany za aloha tsy manaiky ary zay mahatonga na memenina ohatry ny lotapaka ty andafy aty satria tsy manaiky afaka tsy miraratsony afa manoatra ny diaspora rehetrarehetra zanga no tsy manakohanina na zanga tsisy asa na zanga tsy mahita taona zanga no tsy afaka tsy mody a Madagasikara afaka tsy mandeha afaka hoe mandeha à gauche droite aria afaka hoe afaka 10 taona miverina any de mitazatazana fotsiny ohatra to mbola ratsy be any ny lalana ary to mbola feno zordira ihany ny tanàna to mbola voretra be ihany ny commune to mbola zao ihany to mbola kolikoly be ihany miditra eto amin'ny aéroport non tsy afaka manao an'izany atompo tsy afaka satria tsy milama saiko tsy milama ny eritreritro satria za malagasy satria za malagasy de tsy afaka atao anatin'ny haiko zany mahamalagasy anazany de oza hoe ny tandrazako potika ny tandrazako ao ambanin'ny fanandevozany retolona nakakery ny fitondrana reto ireto vahoaka reto tena hoe azony zareo eto amin'ny tenda ohatr'izao tsy afametsika tsy afamiteny tsy de ozy izy hoe rehefa acculé nareo any amin'ny mur de tsy misy zavatra fa tsy miaro tena fa aza manao hoe ka fa eto zay de fa eto zay de eo zay zany de aloha zay ho faty eo mais non défendez-vous défendez-vous zay no angatahako anareo androany efa miantso iny i Clémence okitsika hitaka ny felanaina sy fitondranana azy eo anoloana ny fitsarana satria zavatra nataony de fisolokiana fanodikodinana volam-bahoaka fanodikodinana volan'ny knaps ary fanaovana fandikan-dalàna rano fotsiny tamin'ny fananganana an'io société municipale de gestion digitale io fanaovana conflit d'intérêt fanaovana népotisme zany rehetrarehetra zany tompoko mahavoasazy farafakeliny 5 taona tranomaizina de so de eritreritra hoe hitsoaka aty andafy aty misy ilanareo ana rehefa ty andafy aty ka mitsoaka reo fa jereo tsara anaovako azy fa tsy hoe fitsotsoana aty na manana nationalité française ary fa satria aty tany misy lalàna koa aty fa tsy era nationalité française ianao nangalatra tany amin'ny Madagasikara de mieritritra ianao hoe aty andafy itsitsy anao ny firenena fa rehefa tsy voatsara any Madagasikara ianao de ho tsaraina aty tena tenaiko zay rehefa mitena zay efa mitena zay de hoe hitsoaka ao inaina vazaha de hitsoaka aty andana mitsoaka any amin'ny tany
tsy atratrarinao fa raha mbola eto Frantsa ianao mieritratra hitsoaka de miala tsiny fa tsy anana rariny aty ianao fa tsy hoe satria ianao vazaha de mieritratra ianao hoe anandrariny aty nefa nandika lalàna tany. Justiciable soma tsara eto ianao fa makanesa aty. Ianareo vazaha mana nationalité vazaha manao kolokolo a Madagasikara io. Efa miteny zay fa de miteny mitsoaka aty a Frantsa ahitanareo an'izany hoe lalàna frantsay zany tsy manavaka ny nationalité anao ary tadidio fa ny domicile de l'inculpé no compétent amin'ny fitsarana ka mitsoa aty de manorena fonenana aty ahitanareo an'izany atao hoe l'ex-forie la loi du fort, c'est-à-dire hoe inona ny lalàna miatra ho an'iza règle de compétence. Fa na zavatra nitranga tany Madagasikara ka aty no toerana ipetrahanao de aty manakery lalàna. Mazava. Satria teny aminareo zany hoe sody matahotra nareo hoe hitsoaka aty indray na ino no. Ka izay zay ny zavatra tiako tenena anareo. Tsy apetraka tsika io fa aoka isika anampy any Clémence, anampy andreo conseil municipal zay masamby joro. Anao zay isamborana ny maire Nainandre Tsitohaina io satria nosolokiny ny volany CNAPS, nosolokiny ny volany CUA. Ary amin'izao tsika miteny zao de ezaka izy hanadio tena. Fa enoiny zavatra teneniny de enoiny zavatra teneniko fa nena avec preuve, avec argumentation légale ary anjara fitsarana amin'izay no mandinika an'io rehetrarehetra io. Raha tsy andray fepetra amin'izany koa ny ministère de tutelle, ny prime ministre sy ny filohan'ny république dia piray komberaka zany hoe complice. Ka raha ianareo complice amin'io de hiaraka hirodana amin'io koa fa zay de teneniko. Eny ary zay ny resadresantsika androany fa mbola hiverina rariva mikasika ny Hermad. Fa zao aloha ilozako kely nareo de misaotra betsaka hatrany amin'ny fanarahanareo sy ny fanamparitanareo an'izao vaovao zao misaotra amin'ny fanontaniana zay apetrakareo ary indrindra misaotra amin'ny contribution nareo satria maro de maro ny olona zay manampy anay na amina resaka lalàna satria tsy zarery akory mahay lalàna eto fa misy olona manampy tokoa manazava andreo lalàn'ireo aty amiko zay tsy hitako de misy mame tiany lalàna tiany zao isorako fa satria zava-dehibe zany ary zay le lazaiko hoe firaisankina samy manao izay kely vitany samy mitondra ny anjara brikiny fa ny essentiel de hoe tout le monde miara-mirona de mitambatra de miaraka tonga saina de miara-mitsangana comme un seul homme, comme une seule femme. Zay ary fa mandrapiona indray de amin'ny après-midi tsika miona indray.